nareo ny riavana ny fahasoavana mampiadanina avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo natratra izao alahady fa 20 ny volana Jolay 2020 izao izay mandiniantsika manokana ny loahevitra fiangonana protestanta malagasy aty Andafy mandeha mendrika ny fihetsoan'Andriamanitra azy. Izany no loahevitra banjinitsika indray amin'ity alahady ity ary izay nitsoahana tao amin'ny pistily nosorata amin'ny Paoly ho an'ny Efesianina toko faha 4:1 ka hatramin'ny fahaenina. Milohan'izany dia mialatsiny aminareo satria misy incident kely masoko dia mpitian-javatra dia tsy dia mahita tsara dia mety amafaorina matetika tsy marary akory tsy mamindra fa mpitian-javatra ilay izy dia tany amin'ny urgence tamin'ny maraina fa mbola vatery tsy miferinandro efa avy eo angamba mbola misy zatra mibahana ho marary na izany aza dia hitantsika hoe ampitsika hatrany ny fahasoavan'ny tompo. Ho an'ireo izay manaraka ny haino manjery koa dia ny fahasoavan'ny tompo amin'izao alahady maraina izao tsy hoe alahady fanampin'ireo zavatra ataontsika isan'andro eo amin'ny fiainantsika izay efa feno dia feno ary amin'ny fotoana ny fialan-tsasatra izao fa fotoana ahafahantsika koa miato kely miaona amin'ny tompo mandiny tena amin'ny fiainantsika dia fotoam-pialan-tsasatra azy dia fotoana ahafahantsika maka-rivotra izany ahafahantsika koa mandre ny tenin'Andriamanitra ary izy tompo izay miantsontsika hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana no anome antsika fitsaharana tokoa ary mialohan'ny zavatra rehetra dia azadino fa mampatsiahantsika ny fampanantenana ny filazantsara ho an'izay rehetra misy antsika n'aiza n'aiza toerana misy antsika dia ny fahasoavany tsy lany amamiana manana miampy ho antsika mianakavy. Voici venu le moment du culte pour ce dimanche 28 juillet 2024, 17e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Que ce moment ne soit pas pour nous, pour chacun de nous, une activité supplémentaire dans nos existences qui en sont déjà tant remplies, mais au contraire, une rupture dans nos existences. Que ce moment soit un moment de respiration. Un moment aussi où nous pouvons nous poser pour écouter la parole de Dieu et prier, libérer de nos fardeaux quotidiens. Mais avant toute chose, rappelons-nous la promesse de l'Évangile, qui que vous soyez, où que vous soyez, que ce soit en présentiel ou par le biais du YouTube, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le thème, c'est se conduire de manière digne de l'appel que Dieu nous a été adressé. Yarakamak Salam, voilà, psaume 78, Yaratikia Mamak. Nandile Yana Sukamana dia minany izy ireo ka voky tsara ary izay milainy dia nomeny azy. Amen. Ataontsika ny hira misaotranao izahay iray.
no ny soa marobe izay atobako aminay isanandro ary velokira izay na dia eo aza tokoa na dia tsy mendrika zay arak'izay niry zany dia no tompo mampiseho an-trany ilay fitiavana tsy mana-tsara zay hitiavana ao anay. Fantatray fa Andriamanitra mendrika ny fiderana ianao, mendrika ny hira, mendrika ny fitiavana amin'ny fo rehetra, saina rehetra, fanahy rehetra, herinay rehetra ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra ny amin'ny filazantsara zay zaranao aminay isanandro, isan'alahady. Misaotra ny amin'ny fiantsona ao anay, dia ampiasanay isanandro ianao. Misaotra ny amin'ny fampanantenana ilay fiainana mandrakizay raisina maimaipoana amin'i Jesosy Kristy. Misaotra tompony amin'ny zavatra rehetra tsy takatry ny sainay. Noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo. Oui Seigneur, à travers ce chant, nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Merci pour ton évangile, pour ta volonté de te servir de nous. Merci pour ton appel. Merci pour le thème du jour, marcher digne selon la vocation que tu nous adresses. Merci Seigneur parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre au nom de l'amour du Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Afaka mipetraka isika. Enotsika ny teny manambara ny sitrak'Andriamanitra. Izany dia nitsoahana tao amin'ny lohabolana 317 ka hatramin'ny 7 araka ny hitanareo eo amin'ny fafany. Azo vakiana toy izao izany, zavatra roa no angatahanay aminao tompo ka azo alavinao. Ampalaviro anay ny zava-poana sy ny lainga. Aza manome anay fahantrana na arena tafahoatra. Fa ano izay amin'ny anjara anina sahaza anay. Fandrao raha voky dia andaka hiteny hoe iza moa ny tompo. Ary andrao raha tonga mahantra izay dia angalatra ka namavo ny anaranao. Izany no sitrak'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny boky ny ohabolana. Dia manoloana an'izany dia ndehantsika andiny tena no anatrehan'ny tompo. Andriamanitra rainay io misaotra satria tapabolana lasa izay dia nandinika aloha hevitra hoe ampy ho anay ny fahasoavanao, manana ambianto tokoa izay ao aminao, manome anay ny zavatra rehetra ilaina mba hivelomana izay, menao tokantrano, ankonana, menao zavatra maro ahafahanay mivelona, ary indrindra ny fanatrehanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ilay fampanantenana indro amin'ny momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra ny amin'izany nefa mahatsiaro izay tompo fa manadino ny misaotranao, manadino no mankasitraka anao amin'ny zavatra rehetra. Indray izay dia mihidy ao anatin'ny fanahina, tahotra ny tsy fisiana, faniriana tianana foana hatrany, tianambe tsy misy fetra. Ary mazana dia anjatra ny fanohatra ny sitraponao no hitadiavanay fahasambarana. Ary ny fonay dia mifikitra tanteraka
amin'ny zavatra mangala. Mangataka aminao zay tompo ampio zay mba hitodika aminao, atoky ianao amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanay. Seigneur notre Dieu, tu nous offres tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Les biens terrestres, mais aussi ta présence secourable. Seigneur, tu nous combles chaque jour de tes grâces, mais nous avons tant de mal à le reconnaître, tant nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes, sur nos soucis, notre peur de manquer, notre soif de posséder, vouloir avoir toujours plus. Et c'est loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Et notre cœur est attaché de façon excessive aux biens de ce monde. Apprends-nous, Seigneur, à tourner notre regard vers toi et à te faire confiance aujourd'hui et pour demain. Ni Jésus, Amen. Zao no voalaza ny soratra masina ary maty hamonjy ny olona rehetra i Kristy mba tsy ho velona ho an'ny tena nitsony izay velona fa ho an'izay efa nitsangana hamonjy azy, ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Noho izany na izy ao Kristy dia voary vaovao izy, olona noharian'Andriamanitra tao amin'ny famoronam-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, efa tonga vaovao ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Izany rehetra izany nefa dia avy amin'Andriamanitra izay tsy nitana ny fahotantsika fa nampiavana antsika aminy indray tamin'ny alalan'i Kristy Jésus. Oui, voilà la bonne nouvelle. Jésus est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka no hanambarana fa voavelany elokareo ary ankehitriny Andriamanitra manome antsika fanompona hitaona miafaka kosa mba hiavana aminy. Amen. Amen.
Sotranao izay Andriamanitra fa afaka nidiranao tetondray amin'izao maraina vaovao izao. Misaotra ny amin'ny nanomezanao anay ny teninao izay teny fiainana, teny mamelombelona ny fanahinay. Ankehitriny raha maky sy haino izany izahay dia sokafo fo mampanahinay mba handraisanay ny teninao ka mba hahafahanay manitsy ny fiainanay. Dia mamenoanay koa amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teninao rehefa avy eo. Amin'ny anaranao Jesosy tianay no angatanay izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay hamakina sy hainoana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra andininy faharoa amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra andininy faharoa amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary misy lehilahy avy tany Balasalisa nitondra mofo avy amin'ny voaloham-bokatra ho an'ny lehilahy an'Andriamanitra. Dia mofo vary dia 20 sy salohim-bary maitso tao an-kitapo. Dia hoy Elisa, omeo ny olona hoaniny ireny, fa io kosa ny mpanompony, ataoko ahoana no fametraka teo anoloan'ny zatolahy? Ary hoy indray Elisa, omeo ihany ny olona hoaniny, fa izao no lazain'i Jehovah. Inona izy? Ary mbola izy sisa tsy lany. Dia narosony teo anoloany ka dia nihinana izy, ary mbola nisy sisa tsy lany aza araka ny tenin'i Jehovah. Mbola toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny Efesianina toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Efesianina toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mangataka aminareo aho, dia izao izay migadra noho ny amin'ny Tompo, manana fitondratena mendrika ny fiantsoan'Andriamanitra anareo, manetretena lalandava, aoka alemy fanahy sady aharo-po, ny fandefera ampitiavana, aoka ny fihavanana no ifamatoranareo, dia azoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy masina ianareo. Iray ny tena ary iray ny fanahy, toy ny mahiray ny fanantenana ny antsoan'Andriamanitra anareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Iray Andriamanitra sady iray ny kristianina rehetra, manjaka amin'izy rehetra, miasa amin'ny alalan'izy rehetra, ary mitoetra ao amin'izy rehetra. Amen. Ho faranantsika famakiana ny teny soratra masina
araka izay voasoratra ao amin'ny bokyny Jaona toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jean chapitre 6 du verset 1 à 15. Rehefa hita dia voakaitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nita ny ranomason'ny Galilea dia ny ranomason'ny Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy no nahitany famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niaraka teny tendrombohitra dia nipetraka tao ambany amin'ny mpianany. Fa efa akaiky ny Paska, ilay andro fahavoravon'ny Jiosy. Ary Jesosy nanomboky ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianantsika mofo hohaniny ireo? Izany no nataony mba haizany toetra azy, fa izy nalahy ihany izay efa atao. Filipo namaly azy hoe, na dia mofo dinadinarivo 100 aza tsy ampy azy rehetra hanany kely avy. Ny mpianany iray dia Andrea, rahalahy Simona Petera, milaza taminy hoe, misy zazalahy mahana mofo vary dia adiny sy hazan-drano madinika 2. Fa ho ampinona moa izany amin'izao napetsaka izao? Dia hoy Jesosy, asehony mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo, ka dia nipetraka ny lehilahy, tokony ho 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay mipetraka hihinana izy. Ny hazan-drano koa araka izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona teo Jesosy tamin'ny mpianany, angoniny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia nangoniny ka nahafenoarany 12 sombinsombiny mofo vary dia 5 sy ambany tsy laniny ihany safady. Ahoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana azy nataon'i Jesosy, ity tokoa ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona naka azy ankeriny ataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray izy irery nakany an-tendrombohitra. Raha masino ho any masina famarinana ny teninao ny famarinana. Amen. Mazana nyrena izy nyteny izany fa indraindray adinay na tsy fantatray mihitsy azy mitenena araka ny fombanao Jesosy mba hahafahanay miaina izany sy mizara izany indray avy eo. Seigneur, aide-nous à saisir ce thème, ce verset, se conduire de manière digne de l'appel que tu nous
nous adresse, aide-nous à le saisir et à vivre et à partager à ceux qui n'en ont pas encore. Parle, Seigneur, et tes serviteurs t'écoutent avec impatience. Amen. Afaka mipetraka isika. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izao alahady fa 20 ny volana Jolay 2020 amby izao, izay andiniantsika ny araka izay fanaroso teny am-piandohana hoe lohahevitra mandeha miendrika ny fihetsoan'Andriamanitra, izay rentsika matetika izany. Isoanan'Andriamanitra nafahantsika niomana mampanahy tamin'ny alalan'ireny hira sy vavaka ireny salamo. Ny liturgie fampiasantsika dia ny liturgie dia izay tapahan'ny synode teto amin'ny FPMA ary mifanaraka tsara amin'ny fiainam-piangonantsika izany. Alahady fa 17 taona biany io dia izay no lohahevitra zany voalahatra. Mandeha FPMA na fiangonana protestanta malagasy ety Andafy mandeha mendrika ny fihetsoan'Andriamanitra azy. Paoly manoratra n'ity boky ny Efesiana ity dia migadra ary araka ireo mpandinika dia gadra tany a Roma izy. Ny fiangonana tao Efesosy dia ohatran'ny fiangonana rehetra tsy laozan'izany. Nisy disadisa raha izay ny ilazana azy. Tsy fifangazahoana teo amin'ireo kristianina avy amin'ny jiosy. Ireo kristianina zany jiosy izy fa tonga kristianina noho ny finoany an'i Jesosy Kristy. Dia nisy indray ireo kristianina izay jentilisa, ohatrantsika malagasy zao tonga kristianina fa tsy jiositsika dia natsoina amin'ilay teny tsy dia tiako ny mampiasa azy hoe jentilisa, fa tsy jiosy ny tena dikany zany. Dia rehefa tonga tao amin'ny fiangonana ireo samy kristianina ireo fa tsy mifankahazo. Ny jiosy teny zay dia nomena ny lalàna, zay taranaki Abrahama, zay ny forana, zay sahala amin'izao zany azy nataony rehare. Ireo le tsy mety misy ihany koa zany jiosy fa diaspora izy zay koa anatiny. Reny atao hoe judéo-chrétien, dia indray atao hoe pagano-chrétien zany le avy amin'ny jentilisa. Dia izy renindray nizahatra tsinreny dia hoe zay eo ambanin'ny fahasoavana. Dia izay samy marina nefa ireo dia izay no lasa niteraka disadisa teo amin'ny fiangonana. Ary mazava ho azy fa rehefa zany ny zavatra miseho dia mipongatra ny fampianaran-diso etseroa dia amin'ny 14 izy raha manaraka nareo dia aokinareo tsy atongilangilany rivotra mitsioka etseroa zavatra tsy zaza kely intsononareo ka mety rebirebe ny fampianarana na filozofia courant d'idée zay ny ilazaina azy. Ary noho zany fisehoan-javatra zany no nahatonga azy nanoratra n'izao epistile zao, ary amin'ny 9 voalohany dia nitaona an'ireo kristianina ireo izy zany na le avy amin'ny jentilisa na le avy amin'ny jiosy hoe mila mandeha mendrika ny fihetsoan'Andriamanitra nareo fa tsy zao ataonareo zao mihitsy no atao hoe antson'Andriamanitra. Zay le atsoina hoe zava-niseho zany. Voilà le contexte de cet épître de Paul aux Éphésiens. Il était en prison probablement à Rome. Il y en a parmi nous qui ont visité cette prison qui est à Rome. Dans l'église d'Éphèse, en fait, il y a des discordes entre les chrétiens d'origine juive, judéo-chrétiens, on appelle ça, en langue théologique, et les chrétiens d'origine grecque, pagano-chrétiens. Mais il y a aussi des risques d'hérésie, fampianaran-diso, hérésie, hérétique, et on peut déjà cerner à partir du verset 14 où l'apôtre Paul dit « Nous ne soyons plus des enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. » Puis fampianaran-diso zany taditsofoka amin'ny fiangonana satria izy reo koa raha tsy dia mifankahazo nefa zany kristianina
Et c'est pour cela que l'apôtre Paul les invite tous, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine grecque, à marcher d'une manière digne de la vocation. Quand on parle de vocation, c'est un appel, c'est le Seigneur qui appelle. Manana vocation, dikane vocation de appel. C'est pour cela que l'apôtre Paul les invite à marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu leur a été adressée. Mais la question pour commencer, ça veut dire quoi? Se conduire de manière digne de la vocation que Dieu nous a adressée. Inzany hoe mandeha mitondra tena mendrika ny fihetson'Andriamanitra. Ny tsara tsi-pihana aloha voalohany dia zao. Amin'ny soratra masina dia misy karazana fiantsona anankiroa. Indraindray ampifangaroantsika io. Ny fiantsona voalohany dia fiantsona ho amin'ny famonjena. En fait, il y a deux formes d'appel dans la Bible. L'appel au salut, c'est un salut une fois pour toutes. Quand on est sauvé pour toujours. Tu sais, rapide very, rapide vofonjy, ohatran'izao. Ary eo tsy atakarantsika indray le atao hoe mibebaka, tsy azontsika akory ny dikany. Izay zany antso any rehetrarehetra mba hahatonga azy hitodika amin'Andriamanitra, mibebaka arak'izay teny ampiasantsika azy, mba handraisana an'ilay famonjena, indray mandeha monja, une fois pour toutes. C'est l'appel au salut, la vocation au salut. Tout le monde est appelé à recevoir cette offre que Dieu donne en Jésus-Christ. Zay ny voalohany. Dia ny faharoa, ny antso faharoa indray dia ireo olombonjena reo rehefa voavonjy reo dia atsona indray, tsy hoe hijery ohatran'ny hoe Jeux olympiques zao dia mijery fotsiny eo amin'ny canapé, mijery télé hoe nahazo médaille d'or ihany, nahazo an'izao. Fa nantsoin'Andriamanitra koa reo mba hiaina izay famonjena zay. Il faut vivre le salut. Zay zany le double vocation zay, indraindray fangaroantsika le izy, indraindray isan'andro san'androtsika efa kristianina mbola atsotsika ihany aoko anao voavonjy mibeba ianao amin'le hevin'ny fibebahana hoe manatona ny tompo, une fois ianao manatona manolotra ny fiainanao an'Andriamanitra, fa mandritry ny fiainanao rehetra kosa ianao manolo tena hiaina izany famonjena izany, zany antso izany. Dia izay no anisan'ny voalaza eto zany hoe appel à se conduire digne de cet appel. Appel au service zany ndray dia ndray appel au salut. Tsara ny mamatatra an'izay. Mais il faut une unité entre les deux. Tsy azosarana reo za rehefa nivonjen'Andriamanitra ianao dia tsy mivonjeny ao amin'izao fotsiny, fa mivonjeny mba hanompo le izy. Tsy azo iverina mihitsy zany misy kristianina voavonjona izy dia eo fotsiny izy tsy. Dia mba hahalalantsika an'izay ary dia le namaky teny teo hoe vaky teny voalohany tsy dia mahita tsara masoko mantsy, mba avy zaka vakiana ve le mpanjaka faharoa toko fahefatra andiny faharoa amby efapolo manana micro eny ianao dia mba atoy andiny faharoa amby efapolo fotsiny am'izay mba enindreo manaraka koa mantsy amin'ny micro na eny ihany ary anao tsy minona moa ty amlono vao maika tsara fa mety avokoa alefa tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy avy tany Bala Salisa nitondra mofo avy amin'ny voaloham-bokatra ho an'ny lehilahy an'Andriamanitra. Dia mofo varory dia 20 sy salom-bary maitso tao akitapo. Dia hoy Elisa, omeo ny olona ho aniny ireny. Hatreo aloha zany. Toy izy tsy maninona. Fa io kosa ny mpanompony, ataoko ahoana ny fametraka ty anoloan'ny zatolahy? Ary hoy indray Elisa, omeo ihany ny olona ho aniny, fa izao ny lazain'i Jehova, ihinana izy ary mbola izy sisa tsy langy. Misaotra toka. Nisy lehilahy izay olom-bo antso, olom-bo vonjy, matoy izy manatitra voalombokatra. Zay mahatonga antsika hoe tsy natao hoe adidy zany tsony in'le atsotsika adidy iny fa voalombokatra iny mariky ny famonjena hoe nahazo maimaimpona koa.
dia mba manolotra ny tsara indrindra ny voaloham-bokatra santabokatra olombonjeny io lehilahy io dia tonga izy hitondra izany mofo zany mariky ny famonjeny reny tsy natao avonjy reny fa olombovonjy no manolotra dia raha izay nyjerena dia zao tsy mila entanina kore ataovy ny voaloham-bokatra ataon'ireo ekipe finance rerety fa atao zany satria mariky ny fiantsona ireny signe de l'appel de Dieu. Dia ty lehilahy ty avy tany Bal Salisa mitondra mofo voaloham-bokatra ho an'ny lehilahin'Andriamanitra dia misy olombonjena anankiray indray dia tsy iza fa ny Elisa zany zay mpaminany natsoin'Andriamanitra hitantsika tany aloha tany mpaminany dia olona atsoin'Andriamanitra ao amin'ny olona maro tsy hoe mendrika izy tsara izy mahay izy bogosy izy fa fidian'Andriamanitra izy ampitondran'Andriamanitra ny teniny ny heviny ny vinany dia eto dia tsy iza fa Elisa izany omeo ny olona ireny hoanina tonga zany olona manatitra lehilahy avy any amin'ny toerana lavitra any mitondra voaloham-bokatra omena le mpanompon'Andriamanitra dia le mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe omeo ny olona fa nisy olona zato teo tsy manako hoanina dia misy olombonjena anankiray famitelo indray dia tsy iza fa ny mpanompony Elisa ndiny fahatelo amby efapolo araka le nivakiana teo matoy izy manaraka ny Elisa dia olona nazo antso izy za misy an'ity mpaminany ity Elisa no fidian'Andriamanitra hitondra ny sitrapony dia manolo tena koa anoana an'io mpanompon'Andriamanitra io mpaminan'Andriamanitra io. Voilà, il y a 3 formes d'appel, de 3 personnes qui sont appelées. C'est cet homme-là qui vient de Bal Salisa, qui a amené les prémices de ces récoltes. Et puis un deuxième serviteur, quelqu'un qui est appelé, c'est le prophète qui s'appelait Élisée, qui demandait à son serviteur, à son collègue de service, donne ces prémices au peuple. Dia zao ny teny mpanompony Elisa le nanolo tena le voantso anoana ny Elisa io. Elisa miteny hoe omeo ny olona hoanina izy zay mpanompon'Andriamanitra nanolo tena voantso indray manohatra ny Elisa ataoko ahoana ny fametraka ity eo anoloan'ny zatolahy. Le mpanompon'Andriamanitra tsy niteny ho an'ny tenany hoe satria za Elisa, satria za mahay, satria za nianatra, satria za diplômé, fa miteny izy satria irahan'Andriamanitra hoe zao re Elisa no atao nao nireo vahoaka ireo le mofo le voaloham-bokatra omeo ny vahoaka. Fa le mpanompo zay nanolo tena le voantso anoana azy indray no manohatra an'le olona tokony ho toanana. Zay le hoe mandeha mendrika ny fiantsoana indraindray tsika voantso fa tsy mendrika olona tokony anoana izy indray no mandaa ny antso na ny iraka. Ataoko ahoana ny fametraka ity eo alohan'ny zatolahy. Dia mety hitentsika hoe ka marina ko réaliste nge io cartésien io malala izy mofo kely voaloham-bokatra ity ve dia moampy amin'ny olona zato. Ça ce qu'on appelle réaliste. Avec peu de pain. À quoi sert? À quoi ça sert? Fa ny adino hoe Élisée, il n'a pas dit ça pour lui, pour se faire plaisir. Il l'a dit parce que le Seigneur lui a demandé de le dire, donner ses prémices pour nourrir cette foule. Dia so Elisa ary zay no alalana koa hoe mpaminan'Andriamanitra le olona tsy hoe le mpanompony Elisa ny contradirana azy dia mijanona izy. Fa Elisa resy lahatra fa Andriamanitra ny maniraka azy dia zao ny teniny omeo ihany ny olona hoanina, donne-leur à manger. Fa izao no lazainy tompo, c'est pas tsy hoe
c'est pas parce que moi j'ai envie qu'il mange, mais c'est le Seigneur qui a demandé. Zao lazainy tompo ihinana izy ary mbola isisa tsy lany. Wow! Ihinana izy ary mbola isisa tsy lany. Dia narosony teo anoloany ka ihinana izy ary mbola nisy tokoa sisa tsy lany araky ny tenin'ny tompo. Tsy araky ny tenin'ny Elia mitondra teny fotsiny. Un prophète, c'est une porte-parole. Mais une porte-parole qui assume sa mission, assume son appel. Il est appelé à annoncer la parole du Seigneur. Eto zany le izy dia hitantsika eo afaka raisitsika sady eo amin'ny fiangonana misy antsika ohatra hoe misy lehilahy manolotra voalam-boky ohatra mpiangana ohatra antsika tsirairay avy samy manolotra an'izany satria resy laharytsika fa novonjen'Andriamanitra natsoan'Andriamanitra dia manolotra ny tsara indrindra ny voalohany. Za miteny an'izany foana hoe tsy les quantités, tsy les 10e, 20e qui comptent, mais c'est on fait en priorité. Seigneur, moi j'ai 1 centime, je te donne. Et ce monsieur-là, c'est ça ce qui l'a motivé. Ce qui a motivé c'est quelqu'un qui est appelé. Dia misy koa ilay mpanompony Elisy, mety ho diakona io, mety ho mpiandro io, mety ho loholona io, mety ho komity io. Natsoan'Andriamanitra hanampy ny mpaminany. Ary zany ny faneken'ny diakona, loholona, filohan'ny sampana, ho namany mpitandrina. Amin'izany fandefasana ny antson'Andriamanitra zany. Andriamanitra, ny an'Andriamanitra raha miantso izy entiny mba tadidio tsara. Zatra magaga. Hoy aho teo hoe le mpanompony Elisa tsy fantatra moa ny anarany ary mazana amin'ny soratra masina rehefa tsy lazaina ny anarana dia ahafahantsika maka ny toerany. On peut s'identifier à cette personne qui est anonyme. Quand dans la Bible, vous verrez que quelqu'un qui est anonyme, donc c'est une manière, c'est une sorte de pédagogie pour que nous puissions nous identifier à cette personne. Dia eto zany le mpanompo ty dia mba hahafahantsika hoe mety ho za io lehilahy nanolotra voaloham-bokatra mety ho tsika. Ilay mpanompony Elisy mety ho tsika, mety ho diakona, mety ho olona, mety mpiandra, mety mpiandraikitra ao amin'ny fiangonana, mety any amin'ny commission. Fa ny zavatra tsara, zavatra génial, mialatsiny amin'ilay teny, zavatra tena tsy takatry ny saina zao. Andriamanitra raha miantso dia tsy mba tahaka an'ilay mpanompony Elisy izy hoe ty kely ty ve dia ho ampy. Fa ny azony, ny ambiny, ny sisany efa eritreretina. Mba jereo le vaky teny teo ny an'Andriamanitra raha niantso izy dia ny ambiny, ny ao an-tsainy. Zao no teneniny tamin'ny Elisy. Omeo ihany ny olona hohanina. Fa izao no lazainy tompo, ihinana izy ary mbola isy sisa tsy lany. Tsika rehefa manao zavatra, io ve ho ampy, io ve dia avitinina, io ve dia ho lasa lavitra, io ve sahala amin'izao. Ny an'Andriamanitra indray rehefa miantso olona izy dia zao, c'est le reste ny azy nefa ao an-tsainy. Tsy hoe ampy hohanina fotsiny, hanina sahaza fotsiny, fa ny ambony dia efa ao an-tsain'Andriamanitra hoe il y a des restes. Mahita ohatran'izany le nareo ato amin'ity tany ity. Za manoka mamaky an'ity teny ity tamin'ny nanomana toroteny zay Andriamanitra, wow! Vaovao indray ty zavatra ty. Ainy ianao kay le efa ambiny anzany efa eritreretinao. Tsy le avoky an'le olona akory. Dia hitantsika izany manamafy an'izany ny vaky teny ao amin'ny filazantsara teo. Jaona toko 9 izay nivakiana teo. Andininy 5 izahako tadivana fotsiny le izy dia hoe mba afaka mamaky le mpamaky teny andininy 5 mba amin'izay mba tsy le commentaireko no atao fa le teny mihitsy. Andininy 5 sy 9 azafady. Jaona toko 9 andininy 5 ka hatramin'ny 9 aloha. Ary Jesosy nanompiny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy. Dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza ny hividianantsika mofo hoanin'ireo? Izany nataony mba ezahany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa atao. Voilà, tanao izay le teny misaotra amin'ilay vaky teny mazava tsara. Misy vahoaka marobe eo, raha tsika dia losy ty. Raha vao reo any vaky teny raha vao reny fa maty anohanana eo, danger public ty, non assistance à des personnes à danger, fa olana raha vao nitsena ny fiteny.
fa misy olana dia zao tsy mety io e dia jesosy mahita an'reto olanareto dia manontany an'lay olona natsony izy dia tsy iza fa Filipo olona voantso ireo natsony andeha anaraka ohatratsika zao fa mba tsapainy kely hoe qu'est-ce qu'il a dans les tripes c'est appelé là qu'est-ce qu'il a dans le ventre ahoana marina ny fiainany an'izany fandehanany an'izany antso zany e tena dia mametraka fanontaniana izy ohatran'ny olona malagasy hoe manatsafa aiza ny ividianantsika nyreto nefa izy arak'ilay voalaza teo efa fantany no ataony zay nge le Andriamanitra miantso atsika io e ny atsika raha vao mifatoka amin'le hoe dia ahoany ty dia ahoany ty dia ahoany ty dia ahoany ty dia eo tsy izay ny antsoan'Andriamanitra tsika ny antsoan'Andriamanitra tsika ny fiangonana dia izao efa mieritreritra lavitra sady ny ambiny efa fantany izay ataony fa isy ambiny eo dia hitantsika mivaky teny rehefa avy eo dia namaly azy Filipo dia niteny hoe na misy mofo vidiana denari 100 azy eo dia tsy ho ampy velively tsy ho ampy ho an'reto vahoaka reto na dia ananany kely fotsiny azy zay ny eo amin'ny andiny manaraka ho ny fafito denari 100 dia karama ray volana tamin'izany fotoana izany ho any mpiasa tsotra zany hoe tena revenu de référence hitanao efa manao déclaration d'impôt reny dia misy R revenu de référence zany hoe karaman'olona anankiray zany no atotony eo ka raha mbola misy karaman'olona raiky io zay eo aiza ny mpivarotra hitana hivarotra n'izany amin'ny andro hariva amin'ny andro alina iny zay ny olona dia amin'ny maha-olombelona tsisy mahadiso an'izany mihitsy raha maha-olombelona ianao dia hoe tena iza kosa ny tsy hanao an'izany hoe zao niditra zao ny volavoakany ohatran'izao logika be entiny teny tsy miteny hoe dia ataovy an'izao fotsiny fa ny afatra dia hoe azadiny fa natson'Andriamanitra ianao c'est ça qui fait la différence. Tu es appelé, vous êtes appelés, nous sommes appelés par Dieu. Et cet appel qui change. Et conduisons-nous de manière digne de cet appel. Mais je suis plus comme avant. Tamfamelan kelka teto hoe efa lasa ny zavatra taloha. Satria nahoana olona natson'Andriamanitra sika. Fa raha ohatra ka zany tsika maha-kristianina tsika ao fiangonana mitokantrano ao dia mbola se comporter ohatran'ilay olona taloha ihany. Kristiana hono. Vita batista mpanray fanasan-tompo diakona le titre rehetrarehetra eo mais mbola le fijerintsika ny fiainantsika ihany dia tsy ahita mihitsy le zavatra efa omanin'Andriamanitra efa fantany izay ataony fa miantso atsika izy ary vitany rery koa ary io na tsy mila na tsy eo ary tsika fantany. Dieu jamais il fait nous en fait nous pouvons rien faire sans Dieu mais Dieu n'agit jamais seul sans nous en matière de vivre le salut. En matière de salut, Andriamanitra namonjy antsika zato isanjato Andriamanitra rery fa ny fiainana an'izay famonjeny izay dia miara-miasa amin'Andriamanitra tsika ary Andriamanitra te hiara-iasa amintsika dia ohatran'izao vitany tsara nampihinana an'ireo fa tiany mihitsy Filipo tiany mihitsy Andrea hiaraka aminy ahitany an'izany dia mba atsafany tsatohany kely raha izay ny ilazana azy hoe aiza ny ividianantsika mofo an'ireo nataony zany mba hizahana toetra azy raindray eo amin'ny fiainantsika eo rehefa manoloana ny zavatsaro tsika misahatra sedra na vahaolana dia ny atsika dia mipanika loza panika bord fa adinontsika hoe olomboantsika dia hoe aha efa misy zavatra homanin'ny tompo ao ambadika izao dia zay le toiny le tantara zany dia voalaza teo zany nisy olomboantso voalaza teo hoe Filipy olomboantso anankiray izy ohatra ny diakona koa iny dia ny mpianany anankiray indray olomboantso anankiray indray dia tsy iza fa rahalahin'ny Petera andininy fahavalo sy ny fahasivy no misy an'izay mba afaka vakiana vetivety ny andininy fahasivy tenin'ny Andrea rahalahin'ny Petera io Simona Petera zafady tasitazomiany aloha le micro fa mety mbola ho ahy andininy fahasivy misy razalahy manamofo vary ora dia adimy sy azo an-drano madinika roa fa ho ampy inona moa zany amin'izao olona petsaka izao
fa ho jesosy aseavo nipetraka ny olona ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany. Saotra toko i Andrea ndray mahita misy lehilahy io zazalahy tovolahy manana mofo vary 5 sy azandrano 2. Conclusion fa ho ampinina moa zany ohatra fanaotsika sy ve dia ho ampy malona andreo 5,000 io ny lehilahy fotsiny fa raha ohatra ka hoe manambady amanjanaka ireo dia efa fois 4 zany raha fa minombreuzy ireo ohatra dia efa mety fois 5 fa dia zay le fijery le tsy misy le tsy ampy fa Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra olona nantsoin'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra koa izy dia manana ny sain'Andriamanitra oui be dia be ireo kely le mofo 5 sy azandrano 2 ary ty tovolahy ty koa dia zao tahaka n'le lehilahy tany amin'ny testamenta taloha olom-boantso koa izy nanano le mofo 5 sy azandrano 2 ao anatin'ny olona 5,000 azo nitazomina ho azy reny zany. On vit dans une société d'individualisme, d'individualité. Ny analo ty zasiny za ty tsy zaraiko zany tsy ara mofo 5 sy azandrano 2 tiako nareo ny tsy nite hi-prévoir any fa olona voantso koa io ary rehefa samy miona zany le tafahoana le olom-boantso rehetrarehetra ao le vahoaka ohatra le olona tsotra le vahoaka loatra le lehilahy tany amin'ny testamenta taloha le tsy fantatra anarany ty lehilahy ty koa tsy fantatra ny anarany ty tovolahy ty mba ahafahantsika maka ny toerana itsika io afaka mitondra ny kely Andriamanitra tsy mitady be dia be mihitsy fa izy hoentiny eo dia nandray ny mofo Jesosy io ny azy nisaotra izy haitsika isaky ny alahady fandraisana fanasamy tompo nisaotra izy zavatra ataony voalohany dia tsy hoe ty ve dia ho ampy tsy vaomena ty ve dia ho ampy ty ve dia kely ty ve dia avitina reo rehetrarehetra reo ty ve dia avitina mofo 5 fa ny an Jesosy indray hoe mofo 5 sy azandrano tsy maninona isaorany zay ny olom-boantso zay ohatra ny sotro ranona koa dia na kely azy andrandraina fa tsy hoe rehefa be dia be any mahazaka poty zay vao misaotra an'Andriamanitra zany ny olona te za aloha rehefa mahazo an'izao zao zay avanao an'izao sy n'izao sy n'izao tsy olom-boantso zany l'olom-boantso zao dia zay kely ananany voaloham-bokatra dia inona ataony mofo 5 sy azandrano 2 zay no ananany dia inony memy fa tsy andro hoe efa manana an'izao sy manana an'izao tsy mbola voantso zany ary efa sitrana marary izy io tonga ny fanasitranana tsy hita akory rehefa afa-panadinana rehefa mahazo an'izao sy zao mazany reny zavatra reny indray azy manalavitra azy amin'le antso nataon'ny tompo azy tena ndray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra izy dia inona nataony nampitombony va hoe misy mofo 5,000 zarainy. D'ailleurs, dans les commentaires, dans tous les commentaires bibliques, dans vos Bibles, on dit multiplication des pains, c'est faux. Les dikeri ambony fa tsy le baiboly tsy misy fampitombona mihitsy teo natao amin'ny testamenta taloha na le eto fa zaraina ny kely ananana ny olom-boantso dia zao mizara ny kely ananana. L'église qui se conduit de manière digne de la vocation que Dieu lui adresse, c'est partager le peu qu'elle a. Ny kristianina io zany nalana hoe olom-boantso tsika tsy le certificat rehefa atao batisa fandraisana fansantompo dekona mpiandro pasteur sy ny oatra zao tsara reny fa hoe mahay mizara ave amin'ny kely ananako ty le tovolahy kely ty afaka nohaniny tonga io hoe ny anatyko sandwich kely mofo sy sardine angambany ohatra non je me suis préparé zany efa reo ny tsy te prévoir any fa olom-boantso izy tsy hoe voantso fotsiny izy fa mandeha miendrika an'izay antso zay izy. Non seulement qu'il est appelé mais il sait se conduire de manière digne de son appel, de l'appel que Dieu lui adresse. Zay le izy dia amarana anazy dia zao hoe Jesosy amin'ny dininy faharoa amby folo dia zao no azo lazaina hoe nyteneniny azafady nge aleo mba avy any le izy fa tsy ninaly ato mantsy efa commentaire ka sao dia ozy nareo pasteur miteneny zany. Verset 12 et 13 ary rehefa voky ny olona dia ho Jesosy tamin'ny mpianatra angony ny sisa tsy lany
mba tsy hisy ho very. Andiny fahatelo amby Tena folo. angoniny ka na fenoarana 12 ny sombotsombony mofo varody adimy izay ambany tsy lany mihinana. Wow, mofo dimy sy azan-ranondroa dia eo le hoe ny an'Andriamanitra ny anjesasy lefa ambony jereny dia tena jerena tokoa le izy zaho sao dia mba disy ato raha miteniteny foana eto fa tena zao natao ny kajikajy a dia zao 12 sibika ny tsy lany manana ambiampy ao amin'Andriamanitra tsy hoe manana ny anina sahaza ihany fa manana ambiampy satria nahoana mandeha mendrika ny fihetsoana zay nataon'Andriamanitra zany rareo ny filazantsara eto tena hoe mandeha miendrika ny fiantsoana le lehilahy nanatitra voaloam-bokatra natsomotompo izy dia nanao an'izany tampitiavana mariky ny fiantsoan'Andriamanitra azy nanaovany an'iny tsy hoe izy mahavita be fa ny hafa tsy nanao fa natsiaro izy voantso a dia manome ny voaloam-bokatra ny mpanompon'ny ny Elisa zay mitovy araka ny voalazako teo tahaka n'ireo diakona aloha olona mpiandro komity mpiandraikitra ao amin'ny fiangonana be dehibe sampana sy ireo komision be dehibe ireo Elisa mpaminan'Andriamanitra mpianatra tahaka ny Andrés Filipo le tovolahy kely tanora tsy fantatra anarana akory ireo vahoaka marobe ireo Jesosy nisaotra ny zara nisaotra izy ny zara tsy hoe click and collect zao mantsy zao dia on click dia on collecte on se fait livrer fa eto indray a cut and share zarana dia tapahana vakina dia zarana ny kely ananana tsy mila hoe be dehibe reo mana be dehibe anao tsy silahanao zany fa hoe mangala eo ataovy eo zay tianareo zay no antson'ny Paoly apôstôly tamin'reto kristianina reto ary zay le atao hoe mandeha mendrika na hoe manana fitondran-tena mendrika ny fihitsoan'Andriamanitra ary ny mamarana ny Paoly apôstôly azy amin'le Efesianina eo dia manamafy an'izao hoe iray ny tena iray ny fanahy arak'izay nitsoan'Andriamanitra anareo ho amin'ny fanantenana iray natsoana ho amin'ny fanantenana iray ireo iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra izay ambon'izy rehetra ary miasa amin'izy rehetrarehetra reo olona voalaza rehetrarehetra tseo dia zao ny esan'Andriamanitra avokoa reo nanaiky esan'Andriamanitra dia hitantsika ny vokany. Il y a un seul corps et un seul esprit. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous et au-dessus de tous. Il agit par tous qui sont appelés et il habite en tous. Voilà l'unité des comportements et l'unité des doctrines. Le finoana hitataratra eo amin'ny zavatra atao fa tsy fanekempinoana fotsiny tsika nefa manao fanekempinoana raha mandinika rehefa aveo zao Kolosiana no ataontsika rehefa aveo tena gaga mihitsy hoe ahoana ary zany fa fampiaratsika azy hoe mandeha amin'izany teo voninahitra Andriamanitra rery ihany. Amen. Zaka indray le ventilateur teto nefa efa mba nitotototana metraka azy manao saotra tompoko.
ny tokopira zay ko no mitaonantsika ho amin'ny fanambarana ny fanekena ny fanekempinoana eo ampitsanganana no anaovantsika izany. noho ny fahaizana amin'ny Kristy dia voafora isika, nefa tsy tamin'ny famorana nataon'ny tanan'olombelona fa tamin'ny famorana nataon'ny Kristy. Famorana manaisitra ny herin'ny maha-olona mpanota. Tamin'ny nanaovana batisantsika dia niarana levina tamin'ny Kristy isika ary niarana tsangana tamin'ny koa. Satria mino ny herin'ilay Andriamanitra nanangana azy ho velona avy tamin'ny maty. Maty ara-panahy isika fa iny no ny fahatsoantsika. Ankehitriny kosa dia novelomin'Andriamanitra niaraka tamin'ny Kristy. Rehefa navelany avokoa ny fahatsoantsika, novonoiny ny soratanana namely antsika dia ilay nirakitra ny didiny ampangatsika ary mova tsy nifatsiany teo amin'ny azo fijaliana izany isoratanana izany ka nofoanany tsy anan-kely intsony. Amen. Petraka isika dia roso amin'ny filazana ny raharahan-kentina. Faly miarabantsika rehetra indray mpianakavy finoana tonga miara-mivavaka eto amin'ny fitandremana ex Marseille. Miaraba ihany koa ireo izay manaraka atsika amin'ny tambazotra. Ho fitaovana mahery ampilatanan'ny tompo isika mianakavy anana fitondran-tena mendrika azy. Dia fiadanan'ny tompo ho aminareo tsirairay avy. Misaotra ny pasteur Jeannot Randrinandrasana isika nitarika atsika tamin'ny fotoana fivavahana ary mitondra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra koa ireo izay tranandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Faly miarahaba ihany koa ireo izay etra tonga voalohany miaraka amin'ny miangona amintsika eto anio. Angatahana izy ireo raha misy izany hitsangana. Dia faly miarahaba anareo tompoko ny fiangonana FPMA ex Marseille. Tonga soa miara-mivavaka aminay eto anio dia ny tompony ombanareo hatrany amin'izay rehetra kasainareo. Dia mirary soa indrindra tompoko ny fiadanan'ny tompo aminareo. Toy izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika amin'ny alahady herin'ny anio, alahady fahefatry ny volana aogositra dia misy ny culte d'hospitalité izay amangitsika ny fiangonana rahavavy any ex Villard. Amin'ny folora sasany ny fotoana no manomboka dia isika fitandremana ex Marseille no hitarika ny fotoana sy hitondra ny itoroteny amin'izany. Dia manasa antsika rehetra hiaraka ho any any ex Villard amin'io fotoana io. Izany hoe tsy misy fiangonana eto amin'ny alahady heriny fa miaraka makany isika mianakavy. Fandarana manaraka amin'ny 7 sy 8 ny volana septambra dia misy ny retraite fanaontsika isa-taona, retraite en famille. Pasteur Antra Ranevson, c'est pasteur an'ny Église protestante unie de France, Haute-Provence, no hiaraka amintsika anentana antsika sy hitondra ifampizara amintsika amin'io weekend io. Ny toerana dia ohatrany tamin'ny heritaona ihany any à la Roque d'Enterran, ary avy eo ny tolakandro dia misy fitovivavahana hiarahantsika amin'ny fiangonana rahavavy any Lourmarin. Ny fotoanantsika zany dia ny asabotsy manomboka amin'ny 1:30 toy ny mahazatra dia samy mitondra ny sakafo atoandrony ifampizarantsika. Avy eo ny sakafo hariva, ny petit déjeuner ary ny sakafo atoandrony ny alahady dia
pension complète. Ny fandraisana andrara tsika tsirairay avy dia 50 € ho an'ny manomboka 7 taona. Ary ny fianakaviana manomboka amin'ny 4e personne raha ohatra zany hoe efa mianaka tsika dia manomboka amin'ny 4e personne dia 30 € ny fandraisana anjara mandritry ny week-end. Prix anatrano fa toy ny fanaontsika misy izay tsy manana fahafahana andoha izany fandraisana anjara zany 50 € na 30 € dia afaka miresaka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina na ny tompona ndraiky. Ny fisoratana anarana dia efa misorakatra hatrany afaka manatona ny mpiandraikitra tsirairay avy isika. Fotoanatsika manaraka dia nietsika amin'ny alahady 27 octobre. Izany dia toy ny nataontsika tamin'ny heritaona dia appel aux dons, zany hoe efa nanomboka efa volana maromaro dia efa afaka manatona ny équipe finance sika izay hitantsika ery miteny izay afaka ho fandraisana anjaratsika anefatsika ny budget de fonctionnement izay efa nitapahantsika tamin'ny volana février ary ho atolotsika amin'io andro io. Ny tokony ho azontsika amin'io andro io dia 9 650 €. Zany hoe efa afaka mandosa ady sika na koa afaka manao promesse de don raha ohatra ka mbola tsy afaka mandoa izany zao. Tamin'ny alahady fa 7 ny volana juillet dia misy fianakaviana ray nanolotra 300 €. Misy moa ny hetsika isan-karazany izay karakaraintsika mandritra io tontolo andro io ka izay afaka sy maniry ny anao hiaraka hiasa amin'ny commission izay mandrindra io tontolo andro io dia afaka manantona any edy tsangana kely se raha ohatra mba hitan'ny olo sao dia misy tsy mahalala ny edy aza misalasala manantona ny edy samy nameny tompo ny talentany avytsika rehetra misy ny zavatra rehetra azotsika ndraisana anjara amin'ny tontolo andro io dia manantona ny edy tsika karakara izany tontolo andro zany ho voninahitran'Andriamanitra ary koa mba hafinaritra. Misy koa ny daty manaraka izay tsara ho tadiditsika sahady izao mbola amin'ny 2025 le izy fa mila tadiditsika sahady dia ny 28 juin 2025 mbola hoe la nefa vetivety ihany koa zany dia tonga izany daty zany dia nataontsika ho isaona an'Andriamanitra noho nahazoantsika ity trano ity ao ihany koa zany hoe fanokanana ity trano ity efa 3 taona lasa izay nidirantsika 4 2020 presque mois d'août dia amin'io 28 juin io zany tsika ny anokana ity trano ity dia manentana antsika sahady ametraka izany daty zany ao anatin'ny diarintsika andro sabotsy io ary koa manentana antsika izay hiditra amin'ny commission izay anomanantsika io daty io. Maro ny zavatra karakaraintsika satria tena zava-dehibe tokoa izany vaninandro izany dia izay rehetra afaka miditra amin'ny commission anomanantsika dia miantso ny tenako na manantona ny tenako fa araka ny teneniko teo hoe maro ny talenta ananantsika samy nomen'Andriamanitra dia ho ampiasaintsika amin'ny asan'Andriamanitra davokoa izany. Dia manentana antsika tsy salasala na ny tanora na ny lehibehibe na ny vatombatony dia aza misalasala fa samy manana ny talentany daholo tsika tompoko dia misaotra mialoha amin'izany finiavantsika rehetra izany. Aoka samy hitondram-bavaka izany fotoana rehetra izany isika. Misy filazana batisa. Ny fianakaviana Rakoton'ny Rainy Sitraka sy Oby ary Andrea sy ny fianakaviany Rainibe sy ny Rainibe dia anolotra amin'ny zanany Rakoton'ny Rainy Arena amin'ny sakramentany batisa. Izany dia
kasaina ho totosaina amin'ny fa 1 ny volana aogositra angatahana izy ireo hitsangana ho hitan'ny fiangonana. Eny ary tompoko ka dia ireo izy menakavy izy fantatritsika sady hitatsika ka dia amin'ny 11 août zany nototosaina ny batisa ny arena. Raha misy amintsika tsy mankasitraka izany dia aoka ilazan'izany dia izao. Raha ohatra ka mankasitraka avokoa itsika ary tsy misy holazaina dia tsy lohbava intsony manomboka anio fa dia ho totosaina soana tsara ny batisa ny arena. Sotra tompoko. Momba ny rakitra dia ho hitatsika eo amin'ny fafana. Misy rakim-pisaoana avy amin'ny Ramatoa Ranaivo Armanana Bernadette dia isaorana azy izany ary mangataka ny hira FFPM fa 7 izy izay ho totosaitsika aorinan'ny filazan-draharaha. Ny ekipa finance dia voninahitra andray ny voaloam-bokatra izay ampiatsahivina fa 180 € isaky ny mpandray. Manintana antsika totosa izany adidy masina izany. Afaka ihany koa tsika mampiasa ny virement bancaire izay mila ny riba dia manampina ny ekipa finance ery aorina. Vaovao avy amin'ny sampana. Ny saikabe ny SVKI sampana vehivavy kristiana iraisana sy ny SLKI sampana lehilahy kristiana iraisana dia tao any Toulouse ny 18, 19, 20 oktobra izao. Ny fisoratana anarana dia efa misokatra afaka manampina ny mpiandraikitra isika. Misy koa ny concours logo izay karakarain'ny SVKI izay misokatra ho an'ny vehivavy irery ihany. Izany dia alefa alohan'ny 24 août 23h59. Misy fianakaviana ny fianakaviana Beraisina izay mangataka vavaka ho an'ny rahavaviny Dolizara dia rahavaviny tanty Elisabeth izay efa nandalo teto tamin'ny 15 juin. Izy dia mandalo namonjy ny mariazy ny zanany nefa dia nisy tsy fahasalamana tapoka izay nahazo azy ka tsy afaka nody tany an-tanindrazana dia mangataka vavaka ny fianakaviana mba ho sitrana soamatsara izy mba hety tsara ny fitsaboana rehetra ary mangataka vavaka ihany koa ny fianakaviana mba ahazo ny prise en charge izay azo anatanterahana izany fitsaboana izany. Dia misaotra antsika menakavy tondra izany avatsika izany amin'ny vavaka. Ny famangina ny fianakaviana Pasteur Jules Rakotonanahary mianakavy sy ny fianakaviana dia hotanterahina aoriana izao filazan-draharaha izany noho ny namoizany ny anabaviny Rahamalala Jeannette. Toy ny tantely amam-bahona moa tokony ny fiainana ka dia mampilaza atsika i Marina sy Joël Scott noho ny nahazony zazalahy afaky maly dia Jaden Sitraka Scott. Vaovao 13 mata misy ny etsika izay fanaontsika isa-taona ny amin'ity taona ity dia ny
fa 4 ny volana septambra 14 septambra. Ny lohahevitra amin'izany dia fihavanana sy firaisan-kina taratry ny soatoavina malagasy. Maro dia maro ny hetsika ataontsika amin'io, miatomboka amin'ny sakafo sy tsakitsaky malagasy, ao ny lalao isan-karazany, ny kabary, ny fanentanana hira ary indrindraindrindra koa ny dihy malagasy. Dia manentana antsika amandrika sahady koa izany daty izany. Manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 22 heures ny fotoanantsika amin'io. Ny sabotsy hariva dia misy ny karaté, mampilaza ny sampana fifoazana fa miato ny fotoana rehefa sabotsy. Marihana nefa fa anio alahady izao aorian'ny fotoanantsika dia misy ny asa sy fampaherezana izay tsy vita tamin'ny 3e dimanche fa ho ataontsika androany. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany manentana antsika tsy salasala ho izay mila izany ho atsy misalika te aka izay sahazantsika ary manentana antsika indrindrandrindra hitondra izay afaka hoentsika ho any ireo namantsika mila fanampiana. Dia misaotra tompoko naharitra tamin'ny izany vaovao-piangonantsika somary lavalava izany. Izao tsika dia miantso ny anao ny hira fa 30 izay nangatahany 30.
zao tsika tompoko dia hanatanteraka ny famangina manjo izay voalaza teo mangataka ny komity androso anoloana ary ny fianakaviana mipetraka eto anoloana. dia faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mamelana reo misy zavatra anankiroa tena tsiatro izay ho lasaiko aminareo. Ny voalohany dia mba miangavy tompoko lehilahy sampamela kristiana mba manisy ventilateur ao ampitandrina fa efa miteny izy teo hoe mafana ary mba mila ventilateur izy ambakatsyatsana azy mitsika ny tsy fahasalamana izay nambarany teny ampiandohana koa dia mba miangavy indrindra tompoko asiana ventilateur ary amin'ny mpitandrina misaotra tompoko. Izany no antsonetsonantsika dia mifampitsindro miara-mandroso ary mifanohana. Efa misy ventilateur teto dia misy ventilateur 10 ary amin'ny efitra ary mbola misy 2 ambrao ho an'izay mila zany fa ity efa napetraka teto efa ela dia mba samy mandray an'la tandrify azy zany. Misy ao ary amin'ny efitra katea misy ventilateur anankiroa misisika fotsiny ao. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Mandeha ve ilay izy aloha? Faharoa dia fanampiny vaovao izay ialako tsiny amin'ny filo. Ny tenenako azy fanambaran-teto tamin'ny heriny ihany hoe mitohy ny fianaran-kira izay fantatsika fa ny olona no anisan'ny nankinina io miara-miasa amin'ny mpampianatreran'ny fiangonana dia nambara nombenimbeny fa misy ny fianaran-kira zany iarahan'ny fiangonana mianatra ny feo 4 izay atomboka amin'ny 10 maraina isak'alahady. Rehefa nifandinika tamin'ny mpampianatrera izahay dia nakafanapa-kevitra hoe mba hanatsarana azy tompoko dia aleo aloha ajanona kely izy mandritra ny toam-pialan-tsasatra sady vitsivitsy ihany koa tsika no tonga amin'ny 10 ora dia ho raisitsika an'izany fianaran-kera zany amin'ny fidirana amin'ny septambra indray ary sitrapon'Andriamanitra. Misaotra tompoko. Dia iroso amin'ny famangina manjotsika ka ataontsika mihira 683 420 sy 900 andiny voalohany ihany 684 ao ny lanitra tsara tokoa. Manasa ny fiangonana iara-hitsangana tompoko. Ry izy mianakavy manoloana ny fahoriana izay midona amin'ny fianakaviana nandaozana ny ava-malala tompoko vavy raro malala Jeanette vady navelan'ny tompokolay Rakoto Malala Andrea dia mijoro eto analohanareo ny fiangonana manontolo izay tsy iza fa rahalahy izy anabavinareo ao amin'ny tompo ihany. Sanatria tsy tonga hamendrofendro na koa
amoa fotamandry fa tonga kosa tompoko anatanteraka ny teny tompontsika manao hoe miarao ory amin'izay ory koa dia indreto ny fiangonana maneho ny fiaraha-miory ary mitondra koa ny teny fampahirezana ho anareo amin'izao anio izao. Endry izy mianakavy ny varavarana ny voana ho anareo fa ny fahoriana kosa dia tena iarahantsika mizaka. Mafy tokoa ny fisarana manaina toy izao, indrindra hoe andaozana reny be ny to andaozana iray tapo tsy mifanolatsylay mifanolatsynay azafady niaraka ny lalao vovoka niaraka ny lehibe teny ary ny fanohitohina na tamora na tamin'sarotra nandrihitra ny fotoana maro. Tsy hita izy mianakafo fa izay moa no fiainana an-tany, izay no lahatra sy anjara mananaina ka tsy maintsy maty hoy ny fiteny malagasy. Manoloana an'izany dia andehantsika angataka fampiononana avy amin'ny Andriamanitra ray tiantsika. Afaka isika tokoa. Tompo Andriamanitra mandrakizay ny zavatra rehetra dia manapetra avokoa. Ianao ilay tsy mba nohariana fa efa nisy hatrizay no tsy mba manam-pahataperana fa velona sy maharitra mandrakizay. Saotranao zahay fa tsy mba namelana io kambody na ho very hevitra tapidala-kale manoloana izany fahafatesana izany. Fa noho ny fitiavanao lalina dia nirahinao ny zanaka malalanao hamonjy anay mba hanananay ny fiainana mandrakizay ao aminy koa. Ary matoky izahay fa ny mpanompo vavy izay efa nantsoinao dia efa any aminao tokoa ny amin'izao fotoana izao. Ary izany Tompo no fiononana sy hitondra fanantenana ho anay na dia eo aza ny andro mandrombona. Tompo, sitrano ny fo maratra ary fenoy ny banga noho ny fahatsiarovana. Saoranay kosa nefa ny anaranao izay nitahy azy na miazo tompon'andro maro 420 taona. Hoy ny soratra masina hoe 70 na 80 rahabe indrindra ny ento dia nahatratra ny ohatra izany noho ny fitimbinanao ny mpanomponao manokana. Tompo, ampianaro sy talo lalana izahay, ahaizanay manisa ny andro sisa mba ahaizanay mitondra tena tsara araka tokoa ny sitraky ny fonao. Ahaizanay hiady ny ady tsara, antanteraka ny fiazakazahanay ary aharitra tsara amin'ny finoana. Dia apetraka feno eo am-pelantananao fianakaviana manontolo na ny eto an-toerana ny any an-tanindrazana. Nomeo azy Tompo ny fiononana tsara indrindra avy amin'ny fanahinao masina. Ary dia ho tanteraka teny fikasanao hoe omba azy ireo ianao ambara-pahatonga n'izao fahataperana izao tontolo izao, mba hiainan'izy ireo indray ny anjo sy ny tsonao azy ireo amin'izao fiainana izao. Anao ny asa tsaranao, anambara ny fitiavanao, anambara fa nanisa fiainana mandrakizay ho anay ianao. Iarahanay indray miravoravo eo anilanao sy miaraka amin'ireo havanay izay fa lasa ratr'izay.
dia amin'ny anaranao Jesosy le fananganana maty no anaovana izany vavaka izany. Amen. Manaraka izany dia manona ny adidy izay miandry amin'ny fotoana toy itony dia tsaroan'ny fiangonana tompoko ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe mifampitondra azy mavesatra. Ary noho ny amin'izany dia indro misy kely izay voarambo ny tanana. Kely dia kely fa ny fo manolotra tompoko feno fitiavana, maneho ny fihavanana, maneho ny firaisan-kina indrindra ho antsika mpiara-manompo olom-bovody malagasy. Koa dia aza misosotra nahelitsony tompoko. Eto am-pamaranana dia ny mpiara-miankina ny fiangonana manontolo dia anangana ny tanana ankavanana ho fanehoana ny fiaraha-mihory sy fampaherezana ho anareo tompoko. Saotra tompoko. Ary dia mampahery ny tompo omba anareo mahereza tompoko. Alohan'ny andraisanareo toerana, izay vao mandray toerana ny komity dia ataontsika ny hira andiny faharoa ilay hira nataontsika teo. Ao ny lova izay mamy ny fo. Sianana mandrakizay. Ao isika iana Tsisy vavaka Iara ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay ao amin'ny Jesosy Kristy, tsy mitsahatra ny misaotranao zahay, satria na dia tsy mendrika aza dia noho ny fitiavanao, noho ny famindraponao, dia mbola afaka miara-mivavaka, miara-mankalaza ny anaranao masina ato amin'izao trano fiangonana FPMA Tafo Aix-Marseille izao. Saotra sy mankatelina tompo fa araka ny teninao dia izao trano izao dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Nantsoinao izahay tompo hanana fitondran-tena mendrika hanompo anao, ary anisan'izany dia ny fiaraha-miasa aminao momba n'izao trano fiangonana natokanao ho an'ny vahoakanao eto Aix-Marseille sy ny manodidina. Indreto izahay miondrika eto anatrehanao
mivavaka ho an'ny fanatanterahana izay viana rehetra momba n'izao trano fiangonan'izao. Raha mijery totika izahay dia mahita ny ahatsaran'ny trano sy ny asa rehetra vitan'ireo mpanomponao ny fandimby izay mahagaga sy mahatalanjona tokoa tompo. Enonay teo fa atao ny fitokanana izao trano izao amin'ny volana Jona 2024 ary mahatsapy izahay fa teo foana ianao ny fitantanan'ny tanamaherinao no nahatonga izao. Tera sy laza voninahitra natolotra ho anao tompo. Tsy miafina aminao ny ireo asa maro mbola miandry, betsaka ny vola mbola tadiavina ny amin'ny fividianana ny trano, ireo hetsika rehetra tokony atao. Mangataka izahay tompo, vangio ny fanahinao masina izahay tsirairay, mba hanananay finoana miorina tsara, hanananay firaisan-kina sy fifankatiavana, hanananay fahazotoana feno eo amin'ny fanomponanao. Ka sy ny fonay, raha misy salahatrano ka natanteraka izay tanjona ny fividianana trano, satria ianao Andriamanitra no miasa ato anatinay, na ny amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana anatanterahana ny sitraponao. Apetrakay feno eo am-pelantananao ny fikasana rehetra na ara-bola, enonay teo ny vola rehetra tadiavina na ara-pitaovana, ny ara-pandaminana ary indrindra ara-panahy. Anjakao tompo ity trano ity, anjakao ny fonay tsirairay, ka izay rehetra atao ato dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany, ka izay miditra mahare izay volazaina eto dia tsy mba ho disy anjara amin'ny fanjakanao dia ny fiainana mandrakizay. Fangatahana sy fikasana ny anay, fa ny fahefana dia anao, ary fantatray sy mahatoky izahay fa ianao dia manatanteraka izay mahasoanay, satria ianao dia mahalala izay ataonao. Misaotra sy mankasitraka tompo ho anao ny tera sy laza ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay anaovana rapisaorantsika araka ny lazaina teo dia maro ny fomba ahafahantsika manao izany amin'ny alalan'ny Baibaly, amin'ny alalan'ny sika, amin'ny alalan'ny espèce, amin'ny alalan'ny sum up riarineria, amin'ny alalan'ny virement bancaire koa. Firana fanampiny Thank you.
Hitsangantsika molotra ny lakisorana. Mbola ihary fanasika raha eo dia mbola misotranao izahay fa natikosa somatsara izao fotoa fahavana androany. Eny misotranao koa zahay no ireo fahasoavana marobe izay menao anay. Reo hery ara-panahy, ny fampitorana, fampahirezana marobe, mezanao taranaka, menao izay tsy takatra ny sainay akory zany iantsonay hoe fahasoavana. Eny tompo sotranao tokoa zahay amin'ny fahavelomana satria tsy takatry ny fanananay zany, tsy takatry ny volanay zany, fa dia makasitraka erapo-eratsaina tompo. Kehitriny izay tompo dia mbola mivavaka aminao ary sainay mangataka ny fitahiana satria misy ny tsy salama, misy ihany koa ireo azo taoriana milaozan'ny havana mantsakay zakay. Ianao no angatanay tompo anasitrana ny fery rehetra anatin'ny zanakao tsirairay avy satria ianao rery ihany no afaka mahavidy izany tompo. E mangataka aminao koa zahay ny mbola andefasanao ny mpampianatra ny soratra masina, ireo mpanazava ny teninao aminay, enina dia kristianina izay zahay dia mila mianatra mandrakariva ny mombanao satria ny fiainanay indraindray dia variana amin'ny fitadiavana, variana mieritrerikety seroa amin'ny zava-mandary, ny ady, ny fitolomana amin'ny fiainana. Koa dia na dehibe aza vokatra tompo dia mbola mangataka aminao ihany zahay manompo hahay tantana anay amin'ity fiainana ity. Ny fanahy masinao koa tompo dia ngatahanay tsindry lalana anay mandrakariva satria manamamaina ity tany ity ary ianao rery ihany sy ny fanahy masina no afaka anitsy anay amin'izany rehetra izany. Maro tompo ny tianay ho tonono nangatahina aminao anefa dia atambatray amin'ilay vavaka nampianarinao anao hoe rainay atao any ny sitraponao dia fanontany
ny eny ary voninahitra mandrakizay. Amen. eo ampitsanganana nanaovantsika ny andiny voalohany amin'ny raha voalahatra fantatsika fa aoriana zao dia misy asa sy fampairezana araka ny fanambara teo izay anasanany rehetra. Fa tsy izay mihinana na misotro ny manana ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manao marina sy mikatsaka fiadanana amin'ny faly eo amin'ny fanahy masina. Ka izay manompo an'i Kristy arak'izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona rehetra fa tsara. Raiso ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Andriamanitra raintsika ne hanome mitafotafo izay rehetra ilainareo araka ny harena enim-boninahitra atolony ao amin'i Kristy Jesosy. Amen. Bon dimanche toutes et à tous, nous sommes à ce soir, les antiques, one c'est les